Natany mba hampandrosoana ny asa san'ity sampandraram-panjakana ity izany foto-drafitrasa izany efa fanamby napetraka ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Rajaonary Mampianina rahateo moa ny ampiavana ny malagasy amin'ny tany ny tombony lehibe ho an'ny eny Anosibe ny fahavitany ity trano ity raha ny fanambarana izay noentin'ny minisitra Nason Rafidimanana izay niatrika ihany koa izay fitokanana goavana tany Anosibe Elvila izay tamin'ny andron'ny fa nitsidika ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina any an-toerana ihany koa ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina tsikariny tao anatin'izany fa efa manomboka tanteraka ny asa amin'izao fotoana izao ary tsy maintsy vitaina amin'ny fotoana izay fanampanantenana ny rehetra ny foto-drafitrasa ny an-toerana fanampanazavana. Raha volana maromaro tsika teto izay miaraka ametraka ny vato fehizoro androany isika dia mahita fa efa eo ny fitaovana rehetra vonona ny hanao ny asa isika efa mandeha ny asa teo amin'izay taona vitsivitsy lasa nitondran'ny filohan'ny Repoblika izay efa nampisehony fa afaka mandresy lahatra mpamatsy vola izy afaka miaraka miresaka amin'ireo mpampiasa vola tsy miakina izy ampandrosoana amin'ny firenena izao tsika todika any amin'ny hoavy amin'ny fampandrosoana ny faritra rehetra amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara amin'ny lafiny rehetra ary zao ataontsika androany zao dia taratra izay fiazakazahantsika eo amin'ny avy zay araka ny afantarantsika azy isan-kerinandro dia manana hafatra trano ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina ao anatin'ilay atsotsika hoe fitombita tamin'ny fitombita farany teo dia ny tontolon'ny fitsarana sy ny mahakasika ny mpitsarandray no ny antefan'ny antsony sy ny hafatra nambarana tao anatin'izany fa miantso ireo mpitsara rehetra manerana Madagasikara anatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy ny filoham-pirenena. Tsy rahan'olo tokana ny fametrahana amin'ny toerana tokony isy azy ny fitsarana fa manana didy hatramin'ny olom-pirenena tsotra. Raha omeko ny famaritana ny dia najoro hitsara ny marina sy ny diso miainga amin'ny fampiarana ny lalàna manan-kery ny fitsarana. Mahazo rariny izay manana ny marina ary voasazy araka ny eloka vitany kosa ny mifanohitra amin'izay. Midaraboka ny firenena raha tahinika tsinitsiniavina ny fampiarana ny lalàna. Inona tokoa moa zany hoe firenena tsy mampiatra lalàna zany? Takina foana matetika ny hoe fanajana ny lalàna. Rehefa ampiarana indray ny lalàna dia misy ny tsy afa-po, lazaina fa mangeja. Misy ireo tokony hampiatra ny lalàna mihitsy no tsy mampiatra azy ka manome tsiny ny hafa ho mitsabaka amin'ny andraikiny. Manaiky sy manaja ny fahefan'ny fitsarana ny filoham-pirenena ary zay no tiako lazaina ho anton'ny fahanginako manoloana ny raharaham-pitsarana na anankiray na vitsivitsy